Aoka ivavaka isika tompoko. Misotranao zay ry Andriamanitra rainay io. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Nomenao indray ty maraina vaovao ity. Azona mandreny teninao. Nangataka anao zay mba hanirano ny fanainao masina. Hanazava izany teny izany eo amponay. Azoanay koa finoana velona. Fa atokinanao. Ianao rery ihany no may manadio anay. Ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mangataka ny famindraponao zay mba itenenanao amin'ny olona rehetra zay mandresy mahita ary mandray izao teninao izao. Amindrafo amin'ny olona rehetra ry Jesosy Tompo. Amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika riavana dia amin'ny Ezekiel 4:7 andininy 5:20. Ezekiel 4:7 andininy 5:20 mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ny Israely any amin'ny fahababoana no itenenany mpaminany Ezekiela eto. Ina moa nahatonga izany fahababoana izany ry havana? Ny ditry ny fony zanak'Israely sy ny nialany tamin'Andriamanitra no antony izany fahababoana izany. Ao koa ny fivadiam-panekena, satria ny voadivoady izy ireo tany amin'ny tendrombohitra Sinay, fa tsy hanompo afa-tsy Jehovah Andriamanitra irery ihany. Vetivety anefa ry havana, dia nivadika tamin'izany fanekena izany izy ireo, na tany anefitra izany, eny fa na dia efa tonga tao amin'ny tany Kanana azy. Tany anefitra moa dia nanamboatra ombilahy kely volamena, nataony solon'Andriamanitra izy ireo. Ka io ombilahy kely volamena io no nitenenany hoe, io no nitarika anao, io no nitondra anao avy any amin'ny tany Egipta. Mampalahelo an'Andriamanitra izany ry havana. Ary Jehovah Andriamanitra manao hoe, izao ny Jehovah, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa, na ny fideranay ho an'ny sarin-javatra voasokotra. Tsy omen'Andriamanitra ny Andriamanitra hafa na ny sampy ny voninahiny, fa azy rery ihany zany maha-Andriamanitra azy izany. Tsy nisy ditra zay tsy nataony reto zanak'Israely ireto, ary zany indrindra no nahatonga azy tahaka ny hoe narian'Andriamanitra mihitsy tany amin'izany fahababoana izany. Nefa Andriamanitra dia mitondra azy tahaka ny zanaka malala, ary any indrindra izy no ahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra azy, any indrindra no ahatsiarovany ny fitondran'Andriamanitra ny fiainan'izy ireo. Ry havana malala, toa mahazo ny kristianina na ny fiangonana kristianina izany fahababoana babilonianina izany. Firofiry moa ny ry havana, ny kristianina eny ny fiangonan'Andriamanitra tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra akory, maditra ary tsy azo anary ny tenin'Andriamanitra. Mila fahababoana ve? Fahababoana any Babilôna, tsy ahitana an'Andriamanitra, izany ve no andrasan'ny fiangonana? Ry havana malala, amin'ity ora sy fotoana ity dia mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra, fa Andriamanitra manao asa mahagaga sy lehibe ho an'ny olony. Izany asa mahagaga izay ataon'Andriamanitra izany dia ny famafazana rano madio mba hadio. Ry havana malala, Andriamanitra na dia mahatsapa ny fiodinany zanak'Israely, mahatsapa ny ditry ny fony zanak'Israely, dia izy ihany no misahirana manadio azy amin'ny rano madio. Inona no fikendrena
ataon'Andriamanitra amin'izany fanadiovana na famafazana rano mba hampadio azy izany, ny ho afaka amin'ny fahalitoany rehetra sy ny sampony rehetra. Araka izay ambaran'i Jeremia 7:7-5 hoe ho dioviko ho afaka amin'ny elon-drehetra izy izay nanotany tamiko, ka avelako ny elon-drehetra izay nanotany sy niodinany tamiko. Arak'izany ny famafazana rano izay ataon'Andriamanitra eto dia eo tokoa ny famafazana rano, fa eo indrindra koa ny hahafahan'ny elony sy hahatonga azy ho madio eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'izao fiandrandratsika ny Pentekosta izao, amin'ny androtsahan'Andriamanitra ny fanahy masina, dia manantena ny fanahy masina sika, mangataka ny fanahy masina sika mba hanavao ny fanahintsika, hanamboatra antsika indray. Satria ny fanahy masina dia fanahy mpanavao, ary ny fotsika, ny fiainantsika, ny fanahintsika dia simba ny ota, ka mila fanavaozana, mila fanadiovana araka izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Izany asa ataon'Andriamanitra izany dia ny mba hahatonga ny olona ho tafaray hiavana amin'Andriamanitra. Araka izay anambaran'ny testamenta vaovao azy dia Kristy Jesosy no mampiavana antsika amin'Andriamanitra, ary ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovana izany fampiavanana izany. Ry havana malala, Andriamanitra tena tiantsika ka misahirana amintsika, ary tiany ny mba hampadio antsika, satria masina Andriamanitra ka tiany mba ho madio sy masina koa ny olony, hananantsika firaisam-po, firaisam-piainana amin'Andriamanitra. Ary izany fahamasinan'Andriamanitra izany dia mitaona antsika hanakaiky azy. Ary izany indrindra no nambara tamintsika ny hoe ny akaiky n'Andriamanitra izany no mahatsara antsika, aoka tsy ho tamana amin'ny fanalavirana n'Andriamanitra. Hitantsika tsara ny zanak'Israely izay babo dia tahaka ny hoe lavitra n'Andriamanitra ny amin'ny fahababony izany, fa na izany azy Andriamanitra tsy nahafoy azy, Andriamanitra nitady azy, Andriamanitra manangona azy, ary Andriamanitra manavao azy. Amin'izany dia tian'Andriamanitra ho akaikiny ireo olony sy fiandriny ireo. Ry havana malala, diovin'Andriamanitra ho afaka amin'ny fahotany, ary ho afahany amin'ny sampiny fanaony taloha ireo zanany ireo. Ho dioviny amin'izany izy mba ho tonga olony fanjakan'Andriamanitra tokoa. Ary hatramin'ny voalohany dia efa izany ny fikendren'Andriamanitra, dia ny ananan'ny Israely fo miankina aminy, ary tsy izany koa moa no naharian'Andriamanitra ny olombelona ny mba tena ho zanany, manoho azy, hanompo azy, ary ho sambatra sy ho finaritra mandrakizay. Ary izany indrindra koa no iantson'Andriamanitra antsika mba ho finaritra amin'ny fiombonam-piainana aminy. Izany ry havana no tanteraka dia no ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Nanaiky anao izany Andriamanitra, tsy no terena na novozonana, fa no ny fitiavany. Ary izany indrindra no mahafanekem-pahasoavana sy fanekem-piadanana ny fitiavan'Andriamanitra, ny faneken'Andriamanitra. Ry havana malala, ireto zanak'Israely ireto no mivady mpanekena, ny lokaloka nefa tsy mahatanteraka, tahaka antsika olombelona ihany, izay manao eny masina eo anatrehan'Andriamanitra. Impiry moa no nanomezantsika toky an'Andriamanitra, nefa impiry koa no nivadiantsika amin'izany fanekeny izany. Fa Andriamanitra kosa dia manao fanekem-pahasoavana, fanekem-piadanana, ka na dia mivadika aza ny olona, Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra marina, ary mahatanteraka ny teny fikasany, dia ny fampodian'ny zanak'Israely ho afaka amin'izany fahababony izany. Ny rano teo amin'ny testamenta taloha dia natao ho fanadiovana, ho fanavaozana. Ny hoe madio dia tonga vaovao, ary tsy voazao ihany Andriamanitra no manavao ny olony, fa na tamin'izany fampodiana azy tamin'ny fahababony izany, na amin'izay ahatongavan'i Jesosy ka hanavaozany
ny fony mpianatra, anavao zany ny mpanaraka azy. Ary am'izao atongava ny fanahy masina amintsika izao dia fanahy-pana avao, fanahy-panadio, ary izany indrindra no ataon'Andriamanitra dia ny ahatonga antsika olom-baovao ao amin'ny Kristy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Iarona sy ny taranany rehefa hanao fisoronana dia tsy maintsy mandalo rano hidiovana. Zany indrindra koa mantsy no tsarona amin'izay tenin'Andriamanitra eto hoe ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra. Zany hoe iarona na ny taranany raha hanao fisoronana dia tsy maintsy midio aloha, andrao dia miarihary ny fahotany eo anatrehan'izany fahamasinan'Andriamanitra izany. Ary akoatran'izay moa dia mbola mitondra ny fanatitra no ny otaniany izy. Arak'izany ry havana, zavatra lehibe ny rano ao amin'ny testamenta taloha, eny na dia amin'ny testamenta vaovao azy. Ka ny fanadiovana dia ny hahafahantsika amin'ny faharatsiana, ary izany indrindra koa no nataon'Andriamanitra tamin'ny sambo fiarany Noa valo mianaka dia novonjena tamin'ny alalan'ny rano. Fa ny olona zay nileba tamin'ny fahotana kosa dia ringana tamin'izany rano zay nanenika ny tany izany. Nampiasain'Andriamanitra hamonjy ny any Noa valo mianaka ny rano arak'izany. Manahoana kosa ry havana ao amin'ny testamenta vaovao ny amin'ny hoe rano ny fahasoavan'ny batisa, fa izany indrindra koa no hanadiovan'Andriamanitra antsika ho afaka amin'ny otantsika, ho afaka amin'ny fahalotoantsika, mba hahatonga antsika ho an'Andriamanitra. Satria ao amin'ny batisa Andriamanitra dia mandray antsika avy amin'izany fahalotona izany, amin'izany fahaverezana izany, amin'izany fahafatesana izany, ka manavao antsika ho ao amin'izany fanjakany mandrakizay izany. Ny batisa tokoa no atao hoe rano ny fahasoavana, azoana famelan-keloka, manafaka antsika amin'ny fahafatesana sy ny devoly, ary manome fiainana mandrakizay ho an'izay mino izany. Rano ny fahasoavana sy fiainana, fanasan'ny fiterahana indray amin'ny fanahy masina ny batisa. Arak'izany Andriamanitra miasa manan-kery amin'ny alalan'ny batisa, satria izany ihany no ampidirana ny olona ho ao amin'ny fanjakany. Tahaka nanafahana n'Andriamanitra zanak'Israely tamin'ny fahababona ary hitondrany azy ho ao amin'ny fanjakany ao amin'ny tany Kanana, dia toy izany teo no hitondran'Andriamanitra izay natao batisa rehetra hiala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana arak'izay ambaran'ny filazantsara araka ny Jaona. Ny rano dia natao hanadiovana, ka izany batisa izany no hanadiovan'Andriamanitra, hanadiovan'ny fanahy masina antsika ho afaka amin'ny ota sy hanomezana antsika fiainam-panao vaovao. Ry havana malala, izany no asa mitohy izay ataon'Andriamanitra tsy tamin'ny andron'ny testamenta taloha ihany, tsy tamin'ny andron'ny zanak'Israely ihany, fa ataony aminao mandrakariva. Arak'izany dia tena Andriamanitra velona, Andriamanitra miasa, Andriamanitra tia, Andriamanitra te hanavao ny olony, tsy ampitoetra azy amin'ny fahotana na amin'ny fahalotona, fa mba te ampitoetra azy amin'ny fiainam-panahy vaovao. Izany indrindra no kendren'Andriamanitra. Araka izay efa voalaza teo dia natao hamonoana sy hamelomana ihany koa ny rano. Ny ota izay ao anatitsika dia tsy maintsy ho vonono ny enina sy ny fibebahana atao isan'andro, fa hiposaka kosa ary hitombo isan'andro ny olom-baovao. Ry havana malala, iaina antsika mandrakariva izany fibebahana izany, mba hahatonga antsika koa hamono mandrakariva ny ota sy izay rehetra mety ho karaza-pahafatesana, karaza-pahalotona izay mahaloto antsika, ka mahatonga antsika hitoetra amin'izany fahababona izany ihany koa. Amin'ity anio ty koa Andriamanitra dia te hampitombo isan'andro ny olom-baovao ao anantsika. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Andriamanitra mampiditra antsika ao amin'ny fanjakany amin'ny alalan'izany fiteram-baovao izany,
amin'ny alalan'ny batisa. Ny olona ateraka ny rano sy ny fanahy, dia ny olona ateraka Andriamanitra, ateraka avy any ambony. Eo amin'ny batisa indrindra no andraisantsika ny vokatsoan'ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany. Sahala amin'ny filevenana ny fisitiana ao anaty rano, ary toy ny fitsanganana avy ao anatin'ny fasana ny fitrangana avy ao anaty rano. Tamin'ny batisa izany dia novonona ny ota, ary tamin'izany batisa izany no natsangana indray ny olom-baovao. Ry havana malala, zava-dehibe ary izao fanavaozana izay ataon'Andriamanitra ny fiainantsika izao, dia ny ampisarahany atsika amin'ny otatsika, ary ampisarahany amintsika ihany koa izay mety ho sampy hitokiantsika. Andriamanitra amin'izany dia tena tia sy makatsika ho an'ny tenany samy irery ihany. Ary zany indrindra no fiainana mandrakizay, isika tafasaraka amin'ny ota, isika tafasaraka amin'ny fahalotona sy ny sampy ary ny izay rehetra mety hahatonga antsika ho tamana amin'izao zavatra eto amin'ity izao fiainana izao ity izany. Ry havana malala, araka ny Hebreo 10:12 hoe, dia aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be, avy amin'ny finoana manana fo voadio. Ny hoe fo voadio dia fo voafafy, na tamin'ny rano madio zany, na tamin'ny rano Jesosy Kristy, dia samy nanadio antsika, satria na ny batisa na ny rano Jesosy dia samy nanadio antsika ho afaka ny fieritreretana ratsy izany, ka ananatsika tena voasasa tamin'ny rano madio sy ny rano Jesosy Kristy. Arak'izany ry havana, Andriamanitra izay mbola miasa mandrakariva eo amin'ny fiainanao dia tsy ampitoetranao amin'izany fahalotona sy sampy izany intsony, fa mba manadio anao ho azy mandrakizay. Tsarovy fa ny fiainana mandrakizay na ny lanitra dia ho an'izay voadio tamin'ny rano Jesosy Kristy, ka araka izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy hoe, izy ireo izay miara-mandeha amin'ny zanak'olona na miara-miaina amin'ny zanak'olona ireo no nanadio ny fitafiany tamin'ny rano zanak'ondry, ireo no tsy niosina tamin'ny fahalotona izao tontolo izao. Ry havana malalo, antsona isika mba tsy hiosina amin'izany fahalotona sy ny fahaverezana eto amin'izao tontolo izao, izay mamin'ny olona loatra nefa, fa tsy ahitana ny fahamasinan'Andriamanitra nefa izany. Izay mankafy izany dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ry havana malala, ianao izay miaino izao tenin'Andriamanitra izao, zanak'Andriamanitra ianao, efa nodiovina ianao, sanatria tsy hiverina amin'ny fahalotona indray, ary aoka mba ho masina ianao, satria masina ilay Andriamanitra izay miantso sy mifidy anao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay hatramin'ny taloha indrindra kao mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen.